segondra farany. Ho velomin'ny Solofo, Ery, Roger, Yaina, Simonety, Felana ary Saondra. Fa mbola misy inona ry dadatoto ohatrany nampianasinao izay mivady? Ie, najaniko kely naroroa fa misy zavatra tiako resahana aminareo e. Fa mbola misy zavatra tsy milamina ve ry dadatoa? Tsy hoe tsy milamina fa tiako tsy handeha amin'iny lalana nizoran'ny rainareo intsony nareo e. Ka nareo roa mihitsy ny tiako asiana teny kely eto. Tsy mazava amiko izany fa hazavao tsara dadatoa. Ny dira aloha dia mipetrapetraha. Eny. Hitanareo tsara fa ny toaka moa izany no nahafaty andrainareo. Tena fahafatesana nampalahelo mihitsy fa dia potika tanteraka ny vahavoniny izy ny dokotera. Ka izay mihitsy no tiako hananarana ny Sery Boniface. Aza mandeha amin'ity resaka ataoko ity intsony. Tsy manapaka ny teny dadabe aloha e. Fa ngaha moa izay maty dia tsy maintsy hoe toka daholo mahafaty azy. Tsy izany no tiako tenenina fa ny indray isehany mazava be mihitsy ny taratasy avy any amin'ny dokotera. Fa ngaha moa ry dadatoa izay maty dia tsy maintsy hoe maty ny toka. Tsy azo izay mihitsy ny zavatra tiako tenenina. Ny iray isehany dia efa hitapotam-pirenena fa dia taizany toka mihitsy e. Ary tany amin'ny hopitaly izy iny tapitry ny ainy noho ny fahasimban'ny vavoniny izy ny dokotera. Tena marina tokoa anie izany ry Boniface. Ka mandraisa lesony e, mba jereo zava-misy dia mampitandrina ny sia. Eny e, ikeko aloha ny teny dadatoa e. Tsy ho teo ve ny ho avy rehefa aveoko zavatra ny fahafatesana koa rehefa ho avy tsy azo firany. Eno aho ka dia mba mahaiza mandray lesony rehefa hita fa tsy netiny nandianany teo aloha dia mba hitsy ny lalaka izoran'ny aty aoriana. Fa dia misaotra anao ry dadatoa mananatra anay fa tena manana ray aman-dreny tokoa izahay. Mampalahelo mantsy ny zavatra nitranga tamin'ny rainareo teo iny e. Tsy fara dadatoa fa izy iny ange mahavo azy izy tsy dia misakafo loatra nefa izy misotra e. Mety hany ngamba ilay izy no mipetraka fa tsy hoe ilay toka ny ratsy. Aza manao an'izany fa rehefa tsy mety dia tsy mety hajanony fotsiny izao. Tera range mampirisika hoe mila alcool ny vatan'olombelona dia dadatoa nefa ohatrany mitsipaka an'izay nge izany tazoko tsara. Ka samihafa ny hoe alcool kely indray mandeha isan-taona sy ny misotro isan'andro isan'androko. Ny indrainareo anie isan'andro isan'andro e. Raha tsy intelo isan'andro ohatrany sakafo azoko. Ajanony e. Ka andeha amin'izay ary za tsisy faharivo ny andro. Ka raha ohatra ka tokany nahafaty any dada, zay zany zany mba ho fatiny divay. Moa zany ataon'ny Sery Boniface. Ry Edvizy Ahoana? no mba meo vola kely any fa misy ilaiko vola. Vola tao inona indray izany? Misy ilaivako azy, misy zavatra vidiako izay. Dia voakany aho mantsy dia ohatrany ilaiko ilay izy. Inonako? Zavatra inona Mba izany meo aloha? vola kely any aloha fa hitanao hoe rehefa avy eo. Ka raha zavatra fantatra izany tsy ameanao mihitsy a. Zay indray ny Edvizy izay. Inona e? Ka tsy vola betsaka nge izany fa 500 fotsiny e. 500 ve ho fotsiny e? Fa inona nefa ho aly izy? Atao inona? Marary ny lohako dia mba saika mba ikosoma kely. Ny ilaiko azy. Ianao koa manatsafa. Resaka toka indray? Zary izay nga dia nisotro betsaka tsony. Ry Boniface adininao ve fa io anie nahafaty andrainao e? Dia mbola andeha amin'izany koa ve ianao? Zay indray izay raha edy sy ny sermonina. 500 fotsiny seva maharary be nge lohako e. Tsy amme an'izany mihitsy aloha raha izany e. Tena tsy amme dia mba meo amin'ilay volako any aminao ary. Ianao tokony anakiroa arivo. Tsy anapozina anao mihitsy tovy amin'ny manapozina anao ihany anie raha mamme an'izany e. Za ve mananatra anao dia izandray anao amme anao. Dia ho amidiko izany ny famantaranandroko raha izany no iziko. Fa dia mahatsiaro matiatoka be mihitsy ve ianao raha tsy misotro toka e? Tsy hoe matiatoka fa ny atoko mihitsy mavesatra e rehefa tsy misotro
Tsy aminao koa le toerana nge dia mora aminareo no miteny. Ka raha mitoy ianao izao dia lasa fahazaran-dratsy. Izay ny tsy tiako. Za mahafantatra ny tokony ataoko foana. Misotro kely ary vao maika miverina tsara ny saiko sy ny mémoirako rehetrarehetra io. Dia isaky ny misy zavatra mahazo anao dia izay foanako. Ka tsy mahavita asa mihitsy nge ry Edvizy raha tsy somary mipainsa kely. Ny anao fitiavana te sotro toaka fotsiny fa manina raha ny sakafo natao tsaratsara. Ny sakafo ve tsy hohanina fa mamila fangarony. Tsy moramora nge no mitarika sarety Ny anao tia te sotro toaka fotsiny. Eta mavesatra be reny ny bataina ny tena mba mila manao échauffement kely aloha ny andro mangatsika dia mba misotrosotro kely fotsiny fa tsy betsaka fa 10 zay nge raha tsy ampy ahy. Fa dia mba miasy rehefa avy eo. Anao accident any ianao farany. Ka raha masasa lamba keliko ty tsy omeko anao ka midana mitady any amin'izay ahitanao any. Eny ariko. Zao tsingery tena taona anaty-rano zao le Edvizy dia faly zavadinao zany manolotra cadeau sy manoroka anao aoroa kely zavadiko zany. Mealahary fa makandoza ny fofitokanao zany ka. Zay ilikiliky ry Edvizy. Mahatsiravina. Za nge mba manoroka anao ao ny takolaka visy Nikisany. Fa zao ety le cadeau dia raha iso foa. Fa inona nefa zao iny cadeau nentinao iny? Ty. Aloha jerena. Io vokatra foko. Andrekeko. Tena lehilahy. Tsy misaina mihitsy ianao ty. Mba anniversaire-ko fa dia tokana ataonao cadeau. Fa ahoana zany tamena be zany ry Edvizy. Ka daladala ianao ka. Sava-mbany tokako le aza. Sao dia mba tsy rariny cadeau venakano menay dia rehefa tsy tianao koa tokony le ajanonao fotsiny. Zara ve mananatra anao dia za indray nihiditra amin'izany. Tena voramena mihitsy ny tarehako. Sao dia mba tsy rary zany ra Edvizy. Tsy rarahako e. Da tiana spiako rehefa tsy tianareo anareo koa malay ilay fonosana. Andray kosa ry dady. Tsy mety kosa zany ataony dady zany Tsy mety ahoana koa irikala kely ty toka ve no mena mama dia mba ety ohatra ny cadeau zay tiany amenako ngamo misy hoe tiana fa dia efa mamedy mandray ianao satria ianao tompom-petiko. Zao dia efa mba tsy rariny zany dada. Tsy rariny ahoana e? Tena tsy rariny zany fa mieritrereta ihany. Ka io ange misy tsaka ngety nananareo azy fa tsy hoe sika maina be zara tsy mahavidy an'ireny toka ngezangeza any fa ny ataoko akaso fa mba hoe mba fety dia mba miala vola misimisy eo. Hatramin'izay iainako teto tany aloha mbola tsisy an'izany hoe lehilahy nan'olotra toka ho an'ny vavy. Nao ny olona za fa nareo vahiny. Ao ry Paulette Mangala kopy onjolotra anao dia ao fandombo eratsely tsy telo mianaka. Ao. Dada ve adaly? Za indray dia tsy azo ny dada amin'izany. Koranga tsy azo ifanarahana mety. Alao piako rery rehefa tsy hisy ambelinareo e. Tandre maro sao hoe mamy tapiny eo ka aveo izay indray no ananganana teo Ody mandroso e. Ie dia ahoana raha zao ba? Ay ve ianao ihany mandrosoka. Ngabony tsy ao? Iny ve ody eo raha tsy mandrefy lalana indray. Aya koa e. Dia mety ho alina be ve? Arakaraka aloha e. Indraindray izy mba tonga loloha ihany nefa matetitetika mihitsy izy ho androko indray. Fa misy inony? Ka misy bizina saiko resahako amin'izayko. Sy mandroso aloha dia resao amiko sao dia mba mahasoana ihany. Zao no izy raha zao ba? Nahita fidiram-bola tena tsara e. Dia ohatrany tsy vitako ireny ilay izy dia izay saika ilako andraboana hoe mba afaka manampy avy izy. Fidiram-bola inona aloha izany azavao tsara? Mandray eo amin'ny 300 000 par semaine eo zany ny anankiray aminay. Tsara kosa izany. 600 000 ilay izy fa zaraiko roa zany mba meko anareo ny atsasany. Sady mety ilainareo zany sa manao ahoana? Tena ilaina mihitsy ko hitanao ihany ty fahampianana ihany tiako. Dia ahoana re zany e? Nefa raha mba eto izy zao dia mba tsara mihitsy ilay mifanatrika noho ilay 4 miampita.
marina aloha izay fa anay izany aza tonga dia efa mba sady maika ane zao ary tandremy fotsiny aloha miteniteny amin'olona fa tena tonga dia any amin'ny fonja vao mifankahita fa asinona aloha izany sao dia zavatra hafaafaka hitanao misy olona mpanatitra toga gasy izay ao amiko ao dia saika hoe rabony no asena milivre an'ilay entana nefa matotra be ilay izy efa hitako daholo ny lavaka anaovana livraison dia izay no tena saika irahanay miasa tatitra fotsiny izy fa tsisy fahasahirananao anazy na nkely ary miantso fotsiny azy amin'ny telefona fotsiny hoe tongava fa tonga ny entana dia efa tondroko ny varavarana idirana izy dia efa milamina ohatra ny asa hafahafa anie izany asa hafahafa hoany tsisy asa ratsy izany amin'izao fa izay ahitana vola aloha dia izay ny zava-dehibe ka voalohany indrindra aloha mety ampidi-doza faharoa manarakaraka izany vao ampidi-kizo amin'ny Boniface izany satria izao tsy azoko izao ary izy mbola tsy amin'izany toerana izany efa mamilavako maika fa ilivre toka izany tsy dia fa ilomano ao ka ianao mihitsy izany ohatrany tsy te hiadana ka tsy azoko mihitsy tsy any amin'ilay te hiadana sy tsy te hiadana fa tena ilay loza amin'ny tatao mihitsy dia ahoana izany ary tsy raikitra izany raha salamiko aloha tsy raikitra ka zara vao saika teny amina hoe mba hanaro iziko anarina fa nga izy maditra anarina amin'ity fisotroana toka tiako ay ve inona ary izany resaka izany ny anay io tena tsoroko aminao mihitsy raha zoba fa zao nilova avy any amin'ny ray aman-dreninay ary io koa nefa nahafaty any ray aman-dreninay ka tsy hamelanay hatrany farany na inona midona na inona miatra izay aloha dia atao tsara fantatrao zay ka raha izany tena ianao dokotera nasitrana azy aza manantena dia raha azoko tsara dia ianao koa izany misotro tsy azonao tsara angambo izany resaka izany raha ny fisotronay re io io mahavelona anay ohatr'izao lozy ty tsy hitako izay mahalozana izany mitovy amin'ny olona rehetrarehetra misotro ihany ioko tsy lasaka dia ahoana tsy mety aminareo ne izany izany zavatra resahako izany tena tsy mety aloha inona izany lany andro fotsiny lany firenaka ty fa lao andeha dia mampamangy any amin'ny rabony ihany dia rehefa miona izay teo ihany mifandehany ary fa inona ny tena retina manjoanao ty tsy fantatro fa marary be ny lohako dia iny amin'ny atoko akiny manako tsako daholo hitako efa hatramin'ny alina mihitsy no hitako mafana be fanina be mihitsiny dia izao manao ana tena mbola marary manina nefa raha mba hitadiavanao fanafody hatry ny alany tena marary zavatra tsotro io tsy mila fanafody betsaka ry fa nga efa nitondra fanafody aho fa aza matao ay dia inona le izy nefa mandraisa te fa inony misotro te misotro fa atao misy fofona be izy ianao fa inona ary ty misotro zavatra mampafana ty sady mahasitrana anao ary tao mangidy be ao fa tsy manino iny fa arakaraka ny sotrona betsaka amin'iny mahatonga nino mamy ao fa rehefa misotro elaela anao dia mamy foana io tsy tiako mba fanafody hafa alaina dre mandeha kely sisa dia lany nefa tapery daholy tapery raha va kelikely io dia mangidy ohatr' izany foana fa rehefa hohanina betsabetsaka io mamy ty sisa angalao paracetamol moako ty tsy mila paracetamol zany ry edy fa tonga dia mandeha io fa rano ty dia sitrany ianao tsy hitany efa mafanafana avy anao zao kely sisa dia mbola sotrona io ve tena tsy olaniko tsomariny iny sisa lefa farano mihitsy fa zavele sijanona zay ao siko ty farano ty ary ohatrany fampanina ny lohako vao me fampanina tsiron-javatra be izy ohatr' izany tena tsy mahinakanina mihitsy toy ny olombelona itony tena fampanina ray lohako manao nisy zay miampy ihany
sady nge manena ny hirifirany anatin'ny vatanao any mamay be daholo ny anaty zahay mihitsy ny ilaina zay mafana zay ngalao siramamy kely loka ao fangalako tsaky ianao inona no azoazonao akomendy sa brosety sa atikena kaly vavaka ny ohatra mangidingidy zany ohatrany tsy mahalany sakafo ka zay no mahatonga anao nomeny ny fanafody mba hampisokatsokotra amin'ny vavononao iny nefa tsy maintsy mila sakafokafo miaraka aminy angalako vetivety raha manam-bola ihany ianao dia maminao akoho dia rona koa no tena ohatrany tsara mivavaka asio sakamalaho kely raha ohatra ambarako vetivety aloha dia raha mbola tsy ampy le hanina mbola afaka matsakandre ny mandeha amin'iny aloha azam-pina tsoa fa tena tsy letraka amin'ny voalohany fotsiny fa rehefa aveo anao zavatra fa manino ho ianao raha mividy paracetamol na ny tsy vakina ilainy zany sady tsy manahita tsony zany rehefa nasianan'iny fanafody ve sotrany reny tsy efako nangetako tsy ampy hafanana mahatonga anao marary rehefa tsy vidy paracetamol ary ianao dia le akoho vonoina loha mboarako vetivety ary aloha fa lozako ianao mandresakely nga loatra oletsiretsy fa le tiako ohatra ny olona tiana ary tia menda miambavy misotro taoko ty aza mody faniny ao moa nga loatra fa ry linona aza ve vehivavy misotro dia nareo andreny tsy fa nareo ve adala ry bonifasy sy adalana inona adala ve adinareo ve dia ampianarina misotro taoko ohatr'izao za ampianarina ola fa izy koa revy dia miara-mirevy zay roa dia tokantrano inona ny tokantrano vanina amin'izany menda miambavy misotro taoko zany ka efa misy atraralahy io dia raha fa zabe fermona lesy relaxa aza terena isotro zay zavatra tsy tokony hoaniko fa zavatra hafa ny nahatongavako ty aminareo sady amin'izao koa ny nga loatra mba adinidiny le problema raha mba fantatrareo mantsy fa ny fahasalamanareo any amin'io dia tena mihasimba mihitsy io rery devise revio lexa otra kabo izy badrely any io miala fa tsy mila an'io io ny tokoa vola fotsiny any mba nahatongavako ty ahoana le vola misy tsaky io moa fa oka aloha le vola rehefa aveo resahana dia tsy menatra ve nareo amin'izao vola ilona moa zany ry devise fa le volana sao dia hodinareo fanina ary ny tsika volako angamba zany ko iny hodinareo fanina ny volako fangamba anao ry devise lidrana vola tany amin'ny ralexa tsy nindrana fanangataka ny tena mariny le volana katantsika indray andro ve zany eno a reto tena olona adala mihitsy hodinareo fanina indray ny volana indramanareo taty amiko kely vavalary lexa fa adala hoana zay kely katabola tany amin'ny lava tsy lidrana ny tela mariny fa nareo mitadinina amiko rehefa maminareo dia hodinareo fanina ny volako tsisy mody fanina amin'lahy lexa fa vola inona moa zany vola efatralina nalainareo hoe narara zanakareo dia ninareo vola efatralina fa tokony angataka rentsika ary devise laha nisotro ny reto toka fotsiny ny vola tsisy zaza narary zany akory angamba loatra le ty lexa larary zalakay dia toady votsy tany amin'ilay izy tany amin'ilay zay dia la mivola ara-dalàny ala hoe ty tsaboly zanakelahy ay manaiky ihany dia androany ndray ala hitako vola manahoana fa vola nomena aloha hoe hitsabolana tsisy ny mena zany ny fanarahantsika tamin'iny fa indramanareo sady zao aloha olona nahatsiaro saina tsara nay tamin'ireny fa tsy mamo ka ny fanarahana dia omenareo anay no ny tsy fisinako iny tena ela be zany alako mihitsy amin'ny resaka amin'ny olona mamy ty filambanina lehilahy ry lexa fa inona volamena mamety fofobena dia aveo alaina andeha aloha andeha fa mahasositra amin'ny resaka amin'ny mamo anakoloha alahy zerineo ara-pitso ary efa tsy mamo nareo Colete vozo olona matontolo zao vao zao afa ianao ve marely nde rehetra vao zao fa ndry kosa tonga ka le vola araka ny fotoanantsika maly le tiandray kaky dia mbola mamy ihany ve nareo
tena mila vana misy ty legistika laletsa aza be saina eo le tia be saina hoany e fa mody mamy kosa nareo ty fa aiza koa dia isy olona mamy isan'andro zany sady zay mpianakavy miandamy-ambavy mamy daholo fa zao aloha e alolo relo tsy zao a za tsy te be resaka aminareo fa ameo fotsiny volako dia andeha volavola zao ihany ilany volamena laho iny zay langataka vola tamin'ny lava tsy tosa tsoronay amin'ny laha zay ka ifandresantsika maly ane raha zao daro eny andriamanitra valianareo fotsiny zao zany ny volakoko tsorona rehefa tsy menareo dia andeha lalo aza bebe sela fa ity ataolona tiako hoe tsy mety mihitsy le ty tsy mety ahoana inona ny tsy mety amin'ny ataoko ohatra miseho milaiza le larery miseho maliga la fialakaviana sy Maningana miraitam-po sy manao fanao miraitam-po mihitsy rehefa tsy mahamoatra anareo zany dia tsy manao fanao piraitam-po le ty rehefa tsy mamy la dia tsy lehilahy lahy zay raha tsy tia adalo ohatra anareo fotsiny le ty tsy manatsenam-bajana korota zao zany mety aminareo zao ampianarina misotro toka daholo ny vady aman-janaka jere ankizy vavy kely koa dia efa jere ty tsy mahazaka ny tenany zao fiainanay fa tsy raharanao zany e adrasy dira lalàna litry zany fa zay masolely lasa vady aman-janaka lahy atao afahano vary amin'ny kitaby ka raha manam-pahendreny lahy dia meo ny volako ka tsy manana zay dia ninony lahy tsy hanome zany nareo tsisy amezana lalakoa e inona nomena ianao eo e sady laza kosaka ela madi ay fa aty atrandrolona ty la mba lakitaba sady laza zary kely io koa ny baikobaiko zoky eo eny ary lasy lahy ndrikitana ela fiomana loatra ka ady amin'ny firiny olona miandry andry azafady aky fa zahara saika tsy hianatra fa marabe ny lohako fa ahoana koa tsy haiko mihitsy ho zay mahazo ava ohatra mararirary foana ny lohako eny andao aloha andefa tara azy arono hakiry Paulette ndry ve eo misotro toka fa hoana tena mahay fofotokany amindry foana any ka hitandre za bedy dia toban'ny dadanay tamin'ny alikaola ny akanjoko dia isan'andro vedre dia voatobaky ny alikaola foana tsy voandroany ane zany na haino an'izany eny indraindray koa izy misotro dia le toka sotrony iny rehefa tezitra izy dia tobany aty amiko lazao moka izy e marina tena marina nefa mahay fofotokany amin'ny vavandry foana isan'andro zao sady zany koa raha fantatry ny mpampianatra tsy aleo ndry ary mba za miteny andrian'izany fa tena tonga dia voaroaka angamba ndry eny ary ndrirery ny tantarako an'izany fa ao aminay zany misotro daoly dadanay mamanay zay rehetrarehetra ao tena ohatrany hoe io ny rano sotroana aiza dia ndry koa zany misotro dia tsy hitako ke fa forseny foana hoe sotro farany lasa zatra dia raha vao tsy misotro ara dia marary be ny lohako fa tandremindrimy teniteny an'izany fa baraka andrekaiky ianao tena mba tsy napoziko indray zany zahara mba malahelo amin'ny fiainako mahamenatra ny aky zany fantako tsara zany ohatrany efa voafatotra isan'andro an'andro raha vao misy mipetrapetraka eo dia dadanay mihitsy kino miteny isy mamanay miara miteny hoe io dia sotro indrindrindrindra moka mikohaka sy ohatr'izany andray tena malany be mihitsy tena efa ho andefozony toka kinareo efa mieritrereta ndry vehivavy kely io koa indrindrindrindra toko mahamenatra be fa tsy hitako izay atao fa zahara ny tena mahakamo ahy le hoe efa enondry le izy hoe eno misotro isan'andro zany efa maminina pekotao minina silgoma mba toroa hevitra za miora fa tsy hitako izay atao raha salony eo amin'ny toerandry dia tena misitaka kely eo amin'ny tokantrano ray aman-drendry mihitsy londry satria etandry le fiarahamonina ao aminareo mihitsy izany nefa tena tafiditra tsisy azo atao fa efa misotro daholo zany nareo tsisy ray afaka ny ananatra dia hisitaka dia ho aiza
tsy haiko io fa tena izay mety tena miala tao ndria dia manarakarak'izay ndria efa nyteny anto hoe efa lasa fahazarana ilay izy dia io tsy ho afaka ndry irery izany mihitsiny fa tena mila manolotra ny fiainandry ho an' Jesosy ndry mila tena fiainandry ny tena ndry manontolo mihitsiny tolotry ndry ho an'Andriamanitra. dia atao hoana kiza manolotra fiainana ho an' Jesosy? Rehefa tapa-kevitra fotsiny ndry dia mibebaka dia atolotry ndry ho an'Andriamanitra ny fiainandry dia izy ireo avy eo manafaka ndry amin'io fahazaran-dratsindry io. dia tena afaka ve? Tena siora ndry fa afaka? Tena afaka kia rehefa manolotra ny fiainandry ho an'Andriamanitra ndry dia efa tonga tepolin'Andriamanitra dia izy mihitsy manadio andry izy manafaka ndry. Eny ary ny tena atonatongavako raha zoba dia mikasika amin'ny Bonifasy ihany. Fa ahoana indray? Marary be hoa izy ao an-trano ao. Marary be ahoana? Marary be hony any amin'ny vavony ihany manaikitra be nefa ny ao an-trano tsisy vola tsisy sakafo koa raha teo. Dia izao ve nareo mba malala amin'ny teny aty? Ka zao vao tena marary be iziko. Ka tokony hoentina any amin'ny hopitaly nge izy izany? Efa mijery dokotera ihany anie izay fa tsy ampy vola dia zareo manao hoe manao analizy isan-karazany izao dia vola kely iny ve ka tsisy vola. Dia ahoana? Ka izay aloko mba hameo vola any aloha hitondrana azy any amin'ny dokotera fa raha maninona eo ny io tsika manakavy ihany no sahirana. Dia vola ohatrinona nefa ny tediavinao? Sy izay misy ihany aloha dia hita eo indraiko, mbola tsy fantatra mantsy izay fandehany ihany. Nareo koa tokony nampilaza mialoha za nga zao manambola mihitsy ato an-trano na ny ariary. Ka ny aretina ve ampiomany? Dia ahoana re izany? Raha 100 000 ve mety ampy? Sao dia mba misy mihoatran'izay alohako izay. Tsy manana izay aloha dia ire mbola aka vola zany kinona ny ataoko eo? Iny eo ty ary zao volan'olona no omena anareo indray. Hoentiko aloha izay 100 000 izay dia mba miomako mana ihany aloha amin'ny vola hafa fa raha sanatria hoe miditra hopitaly izy bebe ihany ny vola miasa amin'izany. Dia ahoana ary izany? Tokony hoany aho izao nefa za koa ty tsy afaka varaikitra eto. Eno ara ohatra aloha mbola tsy afaka ianao dia ilay vola aloha mena dia mba tongavany moa rehefa avy eo fa sahirana vety ary. Ty ary ty roa alina ty ihany aloha misy dia mety afa après-midi any vao afaka mandeha mivoaka. Dia mba homany kely izay fa tena mampalahelo anie izy eo. Fa manahoana fitrangany? Tena miolakolana mihitsy. Efa kiravy anie izany raha sobe. Ka izay no hitondrana izay aingana dia aingana ko raha tsy izany ave tena marina mafy tsy ohatran'izay ilay taroko tsara herinandro talohan'ny nahafaty any dadany ohatr'izay fitrangana. Aza hitako aza mahita ary izy izany hoe tena mila tsaboina igny an'izany ka aza milalao mihitsy fa tena aretim-be izany. Eny ary fa aloha izany andeha. Ary anga andeha anatra sady ianao? Ie, efa andeha tata fa ohatran'ny efa lera ihany. Efa sakafo anao zany? Efa voka. Ie, ka io asotro ny tambavinao mbola tabatro dia mandany. Tolozana mianana fotsiny fa io sotro ny tambava dia mandana mianatra. Tsa tata tsy misotro tsony. Izay mihitsy vao saika resahako aminareo. Ka zavatra tapaka miverange fa tsy betsaka e. Raha toara indray manao misimisy. Te hiresaka aminareo sy mama mihitsy aho zao. Hiresaka ahoana koa ary ty? Hatramin'izay tsisy miresaka fa androany no resadresaka. Hitany dada, io fisotroana io tsy mety. Fa nanenda indray moa ty aloha zany tripolety no rotra niova filamatra vetivety vomarina teo. Tsy hoe vetivety fa zao. Tsotra e, sotrolo le zavatra io dia dalamelatra fatara fa rehefa tampotsika miresaka eto ambony latabatra eto e. Enoy aloha dada, natara raha tsy maninona fa tiako apita kely amin'ny dada vetivety. Hitany dada tsy mahasoa io. Ny anaovako hoe tsy mahasoa voalohany indrindra aloha faina tokantranontsika mikorotana be izay tsy izy. Oripolety a.
tsika ohatrany hoe manala-baraka tena olona ao aloha efa impiry ny olona miteny amin'ny sermonina amin'izany tradatoanay ary niteny an'izany tadabe anareo avy any Andriamiaro iny teny fa tsy mety toka fa tsisy toka tsy mety zany fa fomba fitondrana azy tsy mety indray ka le fitondrana azy mihitsy tsy mety le fiainantsika ato an-trano manarakaraka izany a ohatran'ny fiainana misy devolo be zany tsika ato zao fotsiny teneniko any dada andao hiala amin'io dia zao ny fialana amin'io a dia tsy misy afa-tsy mifandraisantsika an'Andriamanitra tianao zay zaza voray ranon'orano io ry Paulette ndeha nanatranatra io enoy aloha dada teny tsotra fotsiny le sotroa le toka dia dala mianatra fa sao dia tsy apy kely ary mahatonga anao miremenina ohatran'io eo fa rehefa sotroanao eo milamina foana ny fiainanao ka za dada tsy misotrotsona efa afaka fa nareo sy mama ny tiako resahana ty tena zaza miana-kendry fa hatramin'le vidandray moa ianao mamaly valy oatra zany tsy mamaly aho a fa misy ten'Andriamanitra dada manao hoe andramoka izaho fa tsara Jehova dia andramoka izaho izy fa tsara Jehova fa hatramin'le vila koa moa no manana filozofiana fivavaly oatra zany reto ohatranao ty enolo fa dada tsy mihaino mihitsy mba enolo ny teniko fa rehefa raisinao Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao ela be zany ry Paulette tsoro fotsiny zay tianao atao hoe ho alisan'le araka isotro amin'ilay ve aloha sa tsy isotrotso le araka amin'ilay dia manapa-kevitra zay aloha ny tenenin'ny dada dia tsy misotrotsony satria efa olona afaka manomboka androandro zany a dia tsy isotrotsony ianao tsy misotrotsony a dia sasany atso zanaka ikoa anao fa nitadiava hatrany tsofohan'ny lohanao dia nitadiava olona mananao sy niatokana amin'ny tovam-pianarana fa zay tsy mahavita tsony soa ianao miaraka mirivorivo aminay ato an-trano miaraka mitadiba aminay a soa ianao a mamitavita amin'ny fiainanao any amin'ny sisiny any zay ny azy tsy raharaha paritsatsy hentsolo fa dalina mialatra zavatara fa sotrolo dia efa laraka tsika tsy misotro an'io anao a dia aza mihevitra ny veriny amin'ny varavaran'io tsony zanakao ve aloha sady zanakao Paulette no vitanao mandroaka azy zanakao sady zanakao Paulette na ianao ary ve tsy manao fanontaniana daladala amin'izany fa zanakao tamin'iza zany rehefa tsy zanako karaha raha niteraka zao ve dia vita hoe androaka zanaka zany ny ary rehefa tsy mifanaraka amin'ny lohako dia roahako amin'izay zaza tsy ampitaona iny sady zao ry divizy a miseho be saina izy miseho izy nitady andidy sy anapaka ekenao ve zany hoe zanakao ndeha nididy sy anapaka ato amin'ity tokantranonao ty ka ny anao kosa mizavatra tsy metiko ka tsy manisy asiny amity zany matoa atezitra fa za kosa aloha lazaiko anao zao fa raha maninina any izy zazy iny tsy miala aminao ny azy adalanako nga misy ray aman-dreny tsy nanajanaka zany fa ny azy efa tafahoatra dia lasa izy tsy tia lalan'izany ary angatya fa zao dia zao ianao miaraka amin'ny vava andana tiadiava izy dia averena eto karaha tsy andeha dia anao inona ka mitady zany ianao tsy rahako fa zay ataonao fa za tsy mahay alay teto fa lasa ho ianao raha za resinao vosina akanjo aingana ianao tsy tia lalan'izany tsy maintsy mitady zanaka mitady lehilahy ty apetahako ny tamaina eo ianao asio e azaka ianao zany iny ary mbola pina rehefa malala mandeha izy dia malala miverina eo rehefa tsy mety hankoanina ny tsy verina tsy raharaha rehefa tsy mety hankoanina ve tsy verina eo zaza tsy naharary anao nga io tsy raharahako zavatra miseho mandrefindrefina atodoako lo fa tena am'izay alehany any izy amin'ny raharaha ndanako anao ranga manaraka zany rehefa malelo azy vitako ny fiainako manahoana ki miora ahoana ke za ngeky manana problème be fa misy inona indray tena tsy hitako izay atao fery-hevitra fa misy inona ho zany edy foana manampy andry zao akia za ngendroany dadanay tao andray fa ahoana hitandry le tsy nety ny sotro tsony tsy nety nanaraka ny adalana nataony zareo tsony dia tonga dia nakalany aky dia roatroasiny be tao dia zany ve dia nandroasany andry tao zao tsy hitako izay ale dia ahoana nga zany maherezaka
zavatra lalam-piainana daholo ane izany e, indrindraindrindra ho an'ny olona manolo tena ao an'Andriamanitra tsy maintsy misy fanenjehana kely foana. Fa takizay ihany aho tsy nanaraka ny tenindry. Andray kosa e, Tena marina nanenina be ako izao ary tsy hitako izay aleoko. efa miteny andry hafa lalam-piainana daholo aho izany. Tandriny tena Andriamanitra ary miteny hoe mety ho alan'ny olona nareo no ny amiko. Mijoroa amin'ny fahamarinana foana kifa tsy maninona izany fa Andriamanitra ne manampy andry foana e. Sady izy koa ne mahalala izay hevitra heverana andry e. Ka raha izany ary alao hipetraka any aminareo aloha. Raha izay indray aloha tena mbola tsy mety e. Fa ahoana ke? Sa aleo aloha ary zaho tany an-dadanay sy mamanay e. Zaho mantsy mbola tsy afaka manapatapaka an'izany rery satria zaho mbola eo ambany fahefan'ny dadanay sy mamanay. Raha mba azo atao kity mbalao mba hoany a. Imehezany zareo nge zara ohatra hitany eny amin'ny mandehandeha rehetra rehetra eny. Aleo kifa resahako amin'ny dadanay sy mamanay aloha izao ka andry izao dia ho hita eo ihany izay ataony eo e. Dia mba reseo lahatra izy. Ao fa hiezaka kiza. Fa iny ty hariva be ty ry Paulette a. Fa aveza ianao ary ndeha ho aiza? Mety ho taitra ihany ianao ry dadafara fa somary manana olana kely izay ahy e. Olana ahoana e? Tena marina zany a ndroasin'ny dada sy mama. Maninona? Ndroasin'ny dada sy Fa mama. maninona no ndroahana? Fa inona ny ditra nataonao? Tsy izany mantsy fa somary sadaikatra ny teny an'ity nefa tsy maintsy tsoriko amin'ny dadafara daholo ny marina. Lehibe dia mamaly ray aman-dreny a. Tsy izany mihitsiny. Ka inona ny androany ianao raha tsy nanao adalana ianao? Eny alao tsoriko ihany le izy. Tena marina ao aminay eo zany a. Dia tena hoe misotro toka ny andro toko-piainan'ny ry zareo. Ay ve? Dada sy mama. Fantatro tsara zany. Dia izaho zany tsy tia le izy tsony. Dia misy namako anankiray izay nanondro anao hoe atolory an'Andriamanitra ny fiainandry. Dia rehefa natolotra an'Andriamanitra ny fiainako dia afaka tamin'ile izy tokoa aloha e. Dia rehefa afaka tamin'ile izy aho zany dia tezitra be ry zareo. Dia lasa alambe dia ndroasin'ny dada mihitsy aza. Natositosika ny ohatran'ny manosika alika ireny. Zay vao azoko. Tsy nanao ny fanaony intsony ianao dia ndroahana. Izay mihitsiny. Ay ve? Dia amin'izao aho zany efa taizataiza efa nitady namana zany hoe handray ahy. Dia tena ndroahany ve sa mody ndroahany? Tena ndroahany mihitsiny. Hoe tsy mila anao intsony izy? Natositosika amin'ny varavarana mihitsy natsipitsipiny daholo ny entako ry dadafara. Tsy rariny izany. Ndao tsika sanao izao dia hoany. Ahita lehilahy iny. Ka za matahotra moa fa raha azo atao moa aloha hipetraka aty amin'ny dadafara e. Ahoana koa zanaka naloky ny kipy ve dia horoahana tsy ara-dalàna zany na eo anatrehany fanjakana azy. Ndao va ho any fototany tsika sanao. Tsy manaiky an'izany a. Sao dia mba tsy mety zany dadafara fa maninona raha raisina fotsiny a. Eny e, manaiky fandroany alina aloha ianao mijanona aty amiko. Fa raha pitsy maraina tsy maintsy miverina antsika. Fa izy Tsy mba manaiky an'izany afa ataoko mahita raharaha iny. izy roa mihitsy ange miray saina tena manaonao tao be ahy e. Ho hitany kely zany. Dia miomany ianao ry Boniface fa polisy no akanao eo androany. Zay Boniface mba to mandeha dia volona mirehetrarehetra zay. Azonao? Eny e, dia ho hitantsika eo zaniko. Ny aza dalalako aty an-trako izy malagatrady tsy ho asiako. Tady rara. Dia ianao ty aloha dia tena olona tsy misaina mihitsiny. Aiza ve ko raha alahanao reta-po aminao izao ko vonoina haratra mafy ohatran'ireny? Kampiseho be saina dia sy maintsy meko ka. Tsy Raha mahalalatra zao moa Boniface iny ka. maty. Dia asa izay manjo anao maro. Ohatrany voandroany izy lalena tamina Boniface. Ratra amin'ireny. Sazazy mihitsy rehefa raha mbola lehita antsy ara tsy atohako dia tsitra teo amin'ny tany teo iny. Toe-tsainao ko. Malala famarinana ko mba tia trano misy ahy izy no mitapitapika. Re? Io tokatokanao io ihany izao. Tokatokilina fa lirilo tsy mahay mipetraka ko malagatra dia tia trano tsika ty.
doroako angelo mamolo zay olona mitsalotsalo ato e. Mpahafantariko anao zay raha tsy fantatro ny lokelonao koa. Fa iza ny kely loha e, za ty ny zanako aza androana hatramin'izao tsy miverina ato. Ampanginy kely vavatela ary kala edy a. Fa ataoko malaraka diany regny koa tela ry mitady a. Hatramin'ny vila ty tsy falaza ty. Elo toka sotora endry tela fa tsy zany la ty valona otra malalo le fa tsy ampitoka mba tonga ty mirediredy tahaka an'io. Tsy mahasotro ahy e. Ndre fa ka vadika tabidila falaovana indray andro any raha matoky. Nefa vita hatramin'izay raha nanenenana. Ny marina ihany le teko ka anaraka ny dianjanako ty any ty zany re zao no mitoy. Zage efa te fa vitako ny endriny fiainako fa tsy mila terisana e. Vatariko an'ty tsara zay sokafy tsara sofoty ty. Ka efa mitena fa za tsy hisotro an'io za forforcena eo miaraka vavary tena dia arono ny etadera dia dala vokolo trano dia mandehana ny amin'izay tany ale an'ty any tadiaviny zanako ty dia miaraka 400 any terisany. dia ampahafantariko an'ty koa fa efa ela ny jaliako tato raha miala ato efa misy mpandray any. Ila tsara ty vavany ty raha tsy tirery ny lelako. Mpandray ahoana moa zany aza vao. Sokafy tsara ny sofiny nga tirery ny lehilahy eto ambonin'ny tany. Ay kosa dia efa misy olona miaraka tela zany badibady fany ilona ety. Ohatray marina tena torany ty olo diviza voaza valaniny ianao e tsy valaniko gn'endry diviza marina ty raha miaina tsony inona reno ataoko lozy ty marina. Ihina tsotra zany sefony amiko mangataka fonina manao ako raha mamety tsisy olona azo fiaterana tsona nge zany zanako tokana nyroako tsy hitako izay nalehana hatram'izao fatoko tsy fantatra na ho fantatra velona amin'ilay hopitaly rahalahako izay terako mba afaka riandray ino ny vonoko ino tsy tia vovoka tsony. Fa izy ty ve moa zany vitany fifonany fonasefo lehilaviko fa ladiano malao mba ody fa zatazombola tsony tsy vitany fifonana ne zavatra nataonao ramose tena zava-doza be mihitsy nataonao zay ke ny fonako tratrehanao sefo tsy misy azo atao mihitsy fa tsy maintsy tazomina 48 ty aloha ianao. Tsy fidiny anany re sefo tsy fidiny amin'ny ahoany netany zavatra mamenatra sefo nanilazana zany eta netany rano rano ny olona samy mihinana aby ramose ka tsy le rano ke fa le rano fa rano inony zany rangaty toka le raha sefo aikosany ianao zany toka ny sotroanako rehefa tsy zaka rangaty ajanono fa tiany tena olana tena malemy fady amanjanako sefo neniko zavatra nataoko mba ampio sefo te hiala amin'io zavatra io inona mba azonao anampiana aiza misotro fotsiny dia zay mety fa zay dia aiza misotro efa ny ezaka iava tsy afaka mihitsy matoro hevitra raha sefo zay hoe iza misotro ianao satria tsy zakanao le izy sotra be zay dia milanina io sotra zay fa dia ivoady tsy sotro tsony tena ezaka hoendry sefo tsy ampitsavasy tsony tsy androka zanaka tsony Ay fa vovaravarana toa dia maroso zany rory rehefa ony izy zany ndre kaitra midy ty izy amreto zany famoala azy to misy karazany roa aiza faritra misy savily aiza
ty kay. Ay. Rakizy, ay arety vizo. Toko dada. Mamindray vera olona dada Toko dada rakizy. fa inona mihitsy ty mahazo any dady Mahazo any dada sabatsabatra dada. mba miova mo dada fa makaleo be dada ihany ny teny tamin'le mivoaka tany amin'ny polisy hoe ny tsy sotrotsony dia mbola misotro ihany. Zao hoe rakizy lo atao hoe sabatsabatra. jereo nge mahazo amin'ny fiainantsika mama jerefa tapaka lalan-draha mihitsy noho ny ataony dada ihany. Tsy oelona ataoko fa zay mihitsy no efa zavatra miseho e. Ohatra hoe avatiaviko daholo kosa ty ratsy loza rehetrarehetra miseho ty za tsy maliry loza ao anareo zany. mba mieritrereta sy mandini dada ampy zay. Zay fa io ngery Paulette dia tsoroko aminao a. Dada sy manano vola-tsolona mama fa matory zay fa kaoa e. Azo dia va mitady fandrila tsy sotro zany aiza moa eto ambony tany hoe manana dada endry tonga dia midodoa. dia atory fotsiny eo ny ataonao nefa ato an-trano tsisy ninona tsisy sakafo mama tsy afaka mikarama ntsony. Zany dia zao e. Mama nge lila maty tsy afaka lila fa tana lila sy ny tokony mbola afaka mpanao zavatra e. Raha hoe tsisy zavatra mandeha ntsony ny organe ndrendra dia normal fa izy mbola manana tana lila mbola afaka pasoka mbola salama. Andray kosa dada dia efa ataony dada vazivazy mihitsy le Ilao koa efa tsy mialatra ntsony lefa miasa aloha zany mitady asa. dia dada vera olona mahita vola isotroana toka foana nefa ato an-trano tsisy ninona. Zany misy no mahatonga misotro toka. Tsy zakany tsy saiko ny mieritreritra zany tsy fisiana atao trano ato zany indrindra zany tsy fisikany zany. tsy vaolana zany dada. Dia aleko misotro dia mirevirevy dia adiko daoly zany olana zany rehefa eo. tsy vaolana ho azy zany. Sao dia alao nge mba fatao anatin'ny andro Paulette e. Tsy hitanao hoe milay ve le izy. Nareo moa efa tsy mety promba milay intsony fa rano indray sotronareo dia tsy hitao. nahoana ary Andriamanitra no ampitondrana ho azy zavatra mavesatra zao. Tena mila tsy ho zakako. Mafy zao ka. Paulette. Ahoana dada? Mba miarano ahy e. Maina be ny tratrako. Ndraso ary loha. Malaky ianao e. Maina daholo ny anatiko any. Fa inona zao marary any dada? Aiza le rano e. Ito ary. Ao merena kely lo dada. Ay, merena tsara lo fa kofona. Paulette. Marary daholo ny vatako e. Marary marina dada zany. So dada. Mila mibebaka ianao. Ekeko zany sanako. Ifonao amin'i Jesosy le zavatra rehetrarehetra nataonao hatramin'izay. Ny anaka. Dia hitany dada. Ny bebaka tsy ekena fotsiny fa tena ho anatin'ny fony dada mihitsy a. Mino ve ianao fa mbola sitrana aretiko zao. Eny Andriamanitra afaka nasitrana ny dada fa zao aloha voalohany indrindra aloha mila mandray an'i Jesosy dada. Azony dada zany dia averenao amin'ny fony dada zao teniko zao. Ataovy amin'ny fony dada rehetra mihitsy fa zatao eo amin'ny vava fotsiny a. Dia avereno zao vavaka zao a. Ny anaka. Jesosy eo. Jesosy eo.
atolotranao ny fiainako. Atolotranao ny fiainako. Mamindra fo amiko. Mamindra fo amiko. Mamelany eloko. Mamelany eloko. Ray soisan'ny zanakao a. Ray soisan'ny zanakao a. Dada! Dada! Andriamanitro! Dada! Fahina ty mahazo any dada. Andriamanitro! Tena maty dada! Mama! Tena tsy sakako zao mahazo azora. Tena maty dada! Segondra farany. Nolalaoviny Iaina, Simonety, Saondra, Felana niaraka tamin'ny Solofo, Roger ary Ery.